Tato ato zay dia samy naneho ny hatezerany ireo influenceur izay samy manana ny lazany ao amin'ny tambanjotra antserasera Facebook ary samy namokany tsy mahafaly azy avokoa mikasika an'ity fitondrana ity. Mampametra-panontaniana indraindray moa ave efa tsy matoky fitondrana ve ireto influenceur reto no manao zavatra toy ireto sa inona marina ny tena zava-misy eto Madagasikara, inona marina ny tena zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena. Isika moa dia manaramaso ny zavatra mandalo ary indrindra manaramaso ire zavatra atan'olona rehetrarehetra eto amin'ny tany sy ny firenena ary isika koa dia anisan'ny liana mikasika an'ity vaovao mikasika ny Madagasikara ity. Mialohany hidirantsika amin'izay resaka izay ry tompoko vavy sy tompoko lahy dia manasa anareo foana ny mba hi-abonné ny chaîne, indrindra hametraka ny commentaire ary hanisy like ny vidéo ihany koa. Zay ho ary fa andeha ary hidirantsika ny resaka mikasika an'ireo influenceur izay tena maneho hatezerana ary maneho ny tsy mahafaly izy ireo mikasika an'ity fitondrana ity. Raha ny malagasy influenceur no asian-dresaka ny influenceur malaza indrindra dia tsy misy afa-tsy Fleury Rakotomalala sy Koto Lelah Mahitsoambo. Ifanirosoa Herinaivo moa dia tsy dia influenceur loatra fa izy dia anisan'ny mpitsara taloha. Izy telo reo dia anisan'ny malaza indrindra ao amin'ny tambanjotra antserasera amin'ny resaka famoahana hevitra indrindra ny fijoroana amin'ny foto-kevitra izay avoakan'izy ireo. Nohony zany izy telo reo dia samy namoaka ny hatezerany ary ohatrany samy tsy faly amin'ny fitondrana daholo ny hevitra izay avoakan'izy telo reo, na Fleury Rakotomalala izany na Fanirisoa Herinaivo eny na Koto Lelah Mahitsoambo aza dia samy namoaka ny hatezeran'izy ireo mikasika an'izao fitondrana izao. Mampametra-panontaniana inona tokoa moa ny zava-misy sa efa tsy matoky fitondrana daholo izy ireo no lasa manakiana ny fitondrana sa inona marina ny tena zava-misy eto Dago, inona marina ny tena zava-misy eto a Madagasikara. Ndeha ary hojerevantsika kely ny fanehoan-kevitra izay nataony Koto Lelah Mahitsoambo tao amin'ny page Facebook-ny izay milaza ny fahitany mikasika ny zava-misy eto Madagasikara ary indrindra milaza ny fahitany ireo mpitondra eto a Madagasikara am'izao fotoana iainantsika izao. Nilaza moa i Koto Lelah Mahitsoambo tao amin'ny page-ny Facebook nanao hoe: ny zavatra tsy ary nandalo krizy tao Dago dia roy ihany hoy Koto Lelah Mahitsoambo, tsy inona izany fa ny voalohany dia ny fiangonana. Ny fiangonana dia tsy hary nandalo krizy tao a Madagasikara ary ny faharoa dia revy spectacle na hoe bara hoy fanehoan-kevitra izay nataony Koto Lelah Mahitsoambo raha namoaka ny fanehoan-kevitra tao amin'ny page Facebook-ny izy. Izany fanehoan-kevitra izany dia toa milaza zavatra marobe ary toa milaza tsy faly amin'ny fitondrana izany raha i Koto Lelah Mahitsoambo. Ary efa nisy fotoanany namoaka vidéo mihitsy i Koto Lelah Mahitsoambo vo andro vitsivitsy lasa izay izy nilaza fa tsy mankasitraka ny resaka famosirana amin'ny resaka fanolanana fa raha tena hampahatra lalàna marina ny firenena malagasy ho izy tokony ireo mpanondrana arena antsokosoko no andraisana fepetra ary tokony vosirana ihany koa hoy Koto Lelah Mahitsoambo. Zary hoy Koto Lelah Mahitsoambo ny fitsarana manoloana ireny tentative de meurtre ireny ary manoloana ireny horonam-peo izay niparitaka tao amin'ny tambanjotra antserasera reny dia tokony andraisana fepetra hoy Koto Lelah Mahitsoambo. Nefa tsy misy resaka hoy Koto, inona ny tsy pirofo amin'ireny, inona no tsy hampy anaovana pirofo amin'ny zavatra toy ireny hoy Koto Lelah Mahitsoambo. Nohony zany dia tezitra mafy raha lehilahy tao anatin'ny vidéo tao tena namoaka ny tsy hafaliany mihitsy raha izany Koto Lelah Mahitsoambo izany. Etsy andaniny ihany koa dia namoaka ny heviny i Fanirisoa Herinaivo tao amin'ny tambanjotra antserasera ary tena tsisy hafa tamin'ny hevitra izay navoakany Koto Lelah Mahitsoambo teo iny fa tena tezitra sy sorena raha izany Fanirisoa Herinaivo zany ary tena tezitra mafy amin'ity fitondrana ity mihitsy raha i Fanirisoa Herinaivo. Ity zao misy fanehoan-kevitra izay naboakany Fanirisoa tao amin'ny compte-ny, nilaza izy ka nanao hoe: ny mpamono olona, mpamoaka volamena antsokosoko, trafiquant de drogue atao mopy fa ny mpanohitra migadra mandrapahatapitry ny mandat hoy Fanirisoa. Ary mbola nilaza ihany koa izy nanao hoe: henjana koa zareo raha hanao hosoka tamin'ny oviana hoe le classement sans suite tamin'ny roa taona kanefa to 2023 ny single hoy Fanirisoa raha namoaka ny fanambarana tao anatin'ny page-ny. Izany dia midika fa tena tezitra amin'ny fitondrana i Fanirisoa ary be dia be ny zavatra navoakany tato ato tao amin'ny compte-ny, maro dia maro tahaka izany koa ny fanoherana sy ny zavatra hafa ohatrohatran'izany izay ahitana marika fa tena tezitra sy tsy faly amin'ity fitondrana ity raha izany Fanirisoa Herinaivo izany.
Mampametra-panontaniana inona marina tokoa ny tena zava-misy, tena fankahalana tsotro zao ve sa inona ny tena zavatra hitany ireto influenceur reto ary inona ny tena zavatra manjo any malagasy mahatonga izy ireo tezitra mafy toy itony. Ary mbola nilaza ny fanehoan-keviny ihany koa i Fanirisoa Herinaivo nanao hoe tsy miditra amin'ny adin'ny mpivady fa na olona voaheloka nanolana aza dia tsy azo castre hoy ny lalàna koa maika fa hoe hopozinina hoy Fanirisoa, sady mpangalatra no mpamono ho izy. Izany no fanehoan-kevitra izay navoaka ny Fanirisoa tao amin'ny compte facebookny. Ity zao misy izany soratra izany, tsy lainga ary tsy inona akory fa tena zavatra nisoratany Fanirisoa izany zavatra izany. Be dia be moa ny fanehoan-kevitra izay avoaka ny Fanirisoa Herinaivo ary be dia be arak'izany koa ny fanakianana izay ataony toy ny kolikoly avolenta, toy ny tsy fanarahan-dalàna ihany koa sy ny sisa sy voatanisa ary tsy misy zavatra izay ankasitrahan'ny Fanirisoa ny zavatra ataony ity fitondrana ity. Ary izy raha teo koa dia anisany nanaparitaka iny horonampeo izay tena malaza ao amin'ny tambanjotra antserasera Facebook iny. Ary ny tena nahatalanjona ihany koa dia i Flery Rakotomalala koa dia anisany tezitra mafy am'izao fotoana izao. Ary tena namoaka hatezerany foana izy tato ato indrindraindrindra ny mikasika any ireo gouvernemanta sy ny fitondrana izay mitondra am'izao fotoana izao dia tena anisany mahatezitra any Flery Rakotomalala ary mampiahiahy azy ihany koa ny zavatra ataony izy ireo. Eto zao i Flery Rakotomalala dia namoaka ny fanehoan-keviny nilaza ka nanao hoe tena noraisiko tahaka ny anabavy izy ty tamin'izy nandalo tamin'ny fotoana sarotra ireny hoy Flery. Tadidiko teny Andraisorata ery izy mivady kely no nipetraka ary R5 kely zay no fiara fitondrany vadiny hoy Flery Rakotomalala ary nilaza izy nanao hoe mbola hitoho izy. Ny olona tia antenenina eto moa dia Ilalatina Rakotondrazafy sy Andry Andriantongarivo. Tsy vitan'izany ihany koa dia mbola namoaka ny fanehoan-keviny Flery Rakotomalala ny ora vitsivitsy lasa izay nilaza izy ka nanao hoe mamelany helokay vahoaka malagasy ry Andriamatoa Filoha fa voalasa ianao dia lozane ny nahazo anay tô nilentika tanteraka ny masoandronay ny solaire lasa soalera ary aza tondrona fotsiny tahaka io moa hoe jereo ihany zahay hoy Flery Rakotomalala raha namoaka ny fanehoan-keviny. Tsy iza moa ny filoha izay angatahany famelan-keloka eto fa ny filohampirenena teo aloha Hery Rajaonarimampianina. Nohony zany dia samy tsy afapo daholo izy ireo ary samy namoaka ny hatezerany daholo tamin'ity fitondrana ity ireo influenceur izay manana ny lazany ireo na i Kotolela Mahitsoambo izany na Flery Rakotomalala ary etsy andanin'izany ihany koa ilay mpitsara taloha dia tezitra mafy amin'ny fitondrana ihany koa tsy iza moa izany fa Fanirisoa Herinaivo. Mampametra-panontaniana inona tokoa ny tena zava-misy fa ho arahantsika eo ny fanehoan-kevitra izy ireo fa apetraka antsika hatremo ny mikasika an'ireny ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka antsika rehetra na vita ny haino hatramin'ny farany ary mbola manentana anao ny hanaraka ny video manaraka. Anjarantsika mitsakotsako, velo mavetivety.